atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Dia ampifaliana trano ny riavana malala no iarabanantsika tsiraray avy izay manaraka ny fandaharana amin'ity anio ity indray. Tononona tamin'ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Naiza toerana misy anao dia anentsika anao any ny fiadanan'i Jesosy ary ho tonga any aminao any. Milony zavatra dia tsatsika metraka ny fotoana eo ampelantanan'ny Tompo hivavakitsika amin'izao fotoana izao indray. Sotranao indray izay Andriamanitra arinay no ny famindramponao, no ny fitiavanao lehibe, afaka mbola manompo anao eto amin'izao fandarana izao indray izay. Sotranao kosa satria ny fanahinao masina no manangona ny olonao rehetra mba hanaraka izao fandarana izao ary mba handre sy zavatra tianao renesina hidirana eny anaranao, ankalazana eny anaranao. Raha koa fiamranao Jesosy ny fandarana rehetra, ny fanahy masinao mahery tarika ny zavatra izay ataona eto, na vavaka na hira fidirana indrindra ny tenin'Andriamanitra izay tena fiainanay ainao anay izany. Dia apetrakay amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra mba ho voninahitra ao Andriamanitra rainay. Sotra Jesosy. Halleluja. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy, dia misaotra ny tompontsika raha afaka manana fotoana toy izao riavana. Raha ny etiantsika moa zao dia misy sarina vava daholo, misarom-bava daholo ny akamaroantsika. Fa Andriamanitra tsy voasarona ary tsy ako mbola afaka midera mivavaka amin'Andriamanitra na dia eo ary zany. Ankehitritsika dia iaraka anao hira fiderana an'Andriamanitra. Raha manana firana moa dia afaka sokafana amin'ny firana, raha tsy manana moa dia afaka téléchargena amin'ny internet ny hoe firana Jesosy mamonjy, dia mba afaka midera an'Andriamanitra miaraka isika rehetra. Matiaro ireriana mitady fahasambarana, tsy nahita draminy za ka indro atoroko ana ny fanalahidide Jesosy ny fahasambarana de dia ahita fifalina eo amin'ny fiainana ve, indrony zava-miafina izay azonao raisina, ny fanalahidide Jesosy satraveni funa maniri fiadanana mikatsakisaniana ka indro atolotrana Lukia nefa totsi ainao ata maniry zany ny fona ka indro atolotro ana ifanalahidide Jesosy fitiavana nefa tsy mahita triza afa-tsy fahoritsaina ka to
zaly fatratra ny fananahidiny Jesosy ny tena fitiavana e Jesosy ny fahasambarana fifaliana ny famelankeloka e Jesosy ny fiadanana famelankeloka ny tena fitiavana e eny ary rehefa avy nihira ho an'ny tompontsika dia tonga amin'ny fotoana andray izay andrenesana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Tena isaorantsika Andriamanitra fa mbola miteny amintsika Andriamanitra. Isaorantsika ny tompo fa tena mbola tiantsika izy ary mbola mandefa ny hafatra isan-karazany ampahery, ampandresy, hitondra fiainana, fiadanana ho antsika rehetra. Dia iraintsika Jesosy ry havana. Noho izany dia eno indray ary zany, aoka tena ampidirina ao anatin'ny fonao, aoka lalaka ny fonao, aza sina elanelany fa raiso ampitiavana, raiso ampifaliana, hiasa ao anatin'ny fonao zany tenin'Andriamanitra zany. Ivavaka tsika milohan'ny tenin'Andriamanitra indray ary. Sotranao hatramin'izay Jesosy no ny fitiavanao anay, ianao tokoa no mijoro ambaravarana ka mandondona ny fon'ny olona rehetra ary tianao hamono varavara ny fonao ny olona rehetra. Ary ianao Jesosy ilay fanalahidy ny fiainana, feno fahasambarana, ianao no irainay ary tsapanay zany ka dia ambaranay amin'ny olona. Ary mandraka ankehitriny ary dia mbola hiteny aminay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao indray Andriamanitra. Sokafo ny vavan'ny mpanomponao, omeo anay izay sahazahoanay indray amin'ity anio ity, aoka ny fanahy masonao mahery hanokatra ny fonay izay rehetra andre, ary anositra ny mpanomponao hatrany ianao mba anana ny hery izy anambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahasahiana hatrany ho voninahitry ny anaranao. Haleloia. Misaotra Jesosy. Amen. Andre ny hafatry ny tompontsika amin'izao fotoana izao ry havana. Faly mamangy anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra hatrany anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny faherezana. Amen. Izao dia tonga soa amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny teny ao amin'ny Isaia toko 7 andininy 9 no raisitsika. Ovakitsika izy io, akatsika fampianarana sy fampaherezana amin'izao fotoana izao. Isaia toko 7 andininy 9. Izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zaza no teraka ao antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ny teny izay nambara teo dia manambara ny anaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, dia Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika ary tompo ny fiainantsika ihany koa. Andray anarana iray amin'ireo isika, ilay manao hoe Andriamanitra mahery. Dia raina ny tompo. Izany anarana izany dia midika hoe Andriamanitra tsotoa, Andriamanitra manan-kery, Andriamanitra tompon'ny hery rehetra, Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra
tompony fahefana feno. Zany anaran'i Jesosy izany dia milaza ny fahalehibiazana sy ny voninahiny amin'ny maha-Andriamanitra azy. Dia raina ny tompo. Raha noraisina io anarana anankiray io izay efa notoriana teto tao anatin'ny alahady maro ny fanesy, misy rena sarobidy ao anatin'io. Paoly ny teny ao amin'ny Efesianina 4:7-7. Izaho izy dia mitory na mampafantatra na mampianatra ny hareny Kristy tsy hitalany. Tiako ny miresaka aminao ny momba an'i Jesosy. Dia raina ny tompo. Amintsika Kristy no zavatra rehetra. Hitory sy hanambara aminao ny momba an'i Jesosy indray aho zao. Jesosy Kristy ilay nomena anarana hoe Andriamanitra mahery. Dia tiako fantatrao fa Jesosy Kristy Andriamanitra mahery io, izay manana teny mahery araka ny fanambarana nambara tamintsika tamin'ny alahady lasa teo, dia manana fanalahedy maro. Manana fanalahedy maro. Reso tsara izay. Sy mahagaga. Ary fanalahedy tena ilaina eto amin'ity fiainana ambonin'ny tany ity, eto amin'ity fiainana fandalovana ity. Ary tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avokoa dia ilaitsika ny fanalahedin'ny Tompo Jesosy. Andeha isika hijery ireo fanalahedy maro izay an Jesosy Kristy ireo. Eto isika dia ezaka ho hitanisa sy hanome lisitra ireo fanalahedin'i Jesosy Kristy Tompo ireo. Fanalahedy maro hoy aho aminao. Manana an'izany Jesosy, misy an'izany ao aminy. Voalohany, Jesosy Kristy manana ny fanalahediny fahafatesana. Izany voalaza ao amin'ny boky ny fanambarana toko voalohany, ny andininy 8. Indro ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, amen. Manana ny fanalahediny fahafatesana. Fanalahediny fahafatesana. Nambaran'i Jesosy fa manana an'izany izy. Jesosy Kristy no nisin'ny fiainana. Filazantsarany Jaona 1:4. Izy no nisin'ny fiainana. Jesosy Kristy no tompony aina. Asan'ny apôstôly 2:7-10. Jesosy Kristy no tompon'izao rehetra izao, manome aina sy fofinaina izao zavaboary mihetsiketsika miaina eto ambonin'ny tany izao, na ny biby na ny vorona, na
zay zava-mananaina na mitrondro izy no nanao ireny, izy no mamelona an'ireny. Zao olombelona mihetsiketsika maro be eto ambonin'ny tany zao, za koa anatiny, izy no manome haina, manome fofinaina. Asan'ny apôstôly toko 7:10 fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Mampihetsiketsika 9:20 fa izy no velomantsika sy hetsentsika ary hiainantsika. Taddio zay, misy fofinaina ianao, miaina ianao, velona ianao, mihetsiketsika ianao, mihetsika ny tanana, mihetsika ny maso, mahafinaritra. Hitanao moa ny masonao mihetsiketika, mihetsiketika, mikipikipy, mandeha mijery kaviakavanana, fagagana. Andriamanitra manome aina, fofinaina, teraina ny tompo. Izy no miazona ny zavatra rehetra. Hebreo 2:7. Izy no mahafaty sy mahavelona. Deutéronomia 2:3-7. Izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:15-5:20. Ny amin'ny fahafatesany ny zava-mananaina anankiray dia miankina amin'ny fandaminan'Andriamanitra. Reny tsitsina ireny ozy na ireny volokely ireny tsy mba misy pia izy ireny, fa tsisy maty zany ireny raha tsy efa voatendry ho amin'izany. Manana ny fanalahidany fahafatesana Jesosy. Izy no tompony teny momba ny fipetrahantsika eto ambonin'ny tany, eto amin'ny tany velona. Rehefa izy no miteny hoe aok'izay vita mialeto anao, tsy misy olona manan-kery ka hiteny manao hoe alao aho mbola ho eto. Tsy maintsy lasa no tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mitsahatra amin'ny fandehandehanana ity ambonin'ny tany. Jesosy no manana ny fanalahidy. Na inona ketriketriky ny olona hamono anao, Andriamanitra ihany ny tompony teny farany. Dia raha Andriamanitra izany. Hitanao fa Andriamanitra ny teny tamin'ny Joba manao hoe ainjiro ny tananao amin'ny zavatra rehetra manodidina amin'ny Joba, na ny fananana na inona ny ainy ihany tsy azonao kitiana. Ny ainy ihany tsy azonao kitiana. Ka nanatongaretina Joba, nanatongaretina teo amin'ny Joba ny diavoly, dia voaro ny ainy. Tsy misy maty raha tsy efa voadidy sy voatendry ho amin'izany. Jesosy no manana ny fanalahidiny fahafatesana. Dia raina ny tompo, satria manampy antsika atahotra azy zany, manampy antsika hanakina ny fiainantsika amin'izany. Ao amin'ny Jaona 1:20 ka hatramin'ny 7:20 dia misy resadresaka tao izay ny fanaovan'ny samy mpianatra. Dia hoe misy mpianatra tiany Jesosy izay tsy hanandrana tsy ho faty mihitsy. Dia hoe ahoana ny amin'io? Fa Jesosy ny teny manao hoe tsy ahoana ho inona izany, fa zao ihany. Raha tiako hitoetra izy, raha tiako velona izy mandra-poveriko eny amin'ny rano, tsy aferanao zany. Ahoana ho inona zany? Fa ianao manaraha. Eto mandalindalina isika hoe nahoana ny zaza ny maty, nahoana ny tanora ny maty, nahoana ny olona tokony mbola nao an'izao ny maty, fa ny antidabe efa miantso fahafatesana tsy maty. Tsy aferatsika zany.
Andriamanitra ny tompony teny farany amin'izany. Mila fotsiny sika manetry tena ka misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Na inona miseho, na inona mitranga, ny andro voatendry ialako ety ambonin'ny tany. Andriamanitra malala. Ny andro voatendry ialanao ety ambonin'ny tany. Andriamanitra ny malala. Fa anjaranao ny manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainanao. Dia raina ny tompo. Rehefa lain'Andriamanitra ny fanahin'ny olona anankiray hiala amin'ny vatany, dia maty izy. Tahaka nanendrena ny olona ho fatan'Andriamanitra, tendry ilay izy. Andriamanitra no maneno. Tahaka ny tsy nirinao. Ianao anie tsy naniry ho tonga taty ambony tany, fa tonga ianao. Ray aman-dreninao ngamba ny naniry hananjanaka, dia nangataka tamin'Andriamanitra mba ho tonga olona ianao ary teraka. Fa tena marina, Andriamanitra no antony fisitsika. Io Andriamanitra io dia manana fahefana ary tompony fanalahidy ny amin'ny fahafatesana. Ivavao hoe tompo ampio aho mba ho ela velona. Kanefa raha mangataka ianao mba ho ela velona, atao iny miaina ambaniny. Inona moa ny tena irinao mba ho ela velona? Mba hita voasoady ka, mba mihinan-kanina ka, mba hita ny zafikeloko fa mahafinaritra ny miainana. Zay fotsiny. Tsy ampy zay. Tsy ampy zay. Fa hoe maniry aho no ela velona mba hafako manao zay mahafaly anao Andriamanitra, ary hanomanako ny fiainako, andova ny fiainany mandrakizay mba hanapiako ny hafa ho voavonjy. Faharoa, ny fanalahidy izay ananan'i Jesosy dia ny fanalahidin'ny elo. Io voalaza amin'ny fanambarana toko 1:9-10. Izao lay velona, efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, amen, ary manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo. Raha manaraka tsara ny fampianaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara isika, satria ao amin'ny filazantsara no voarakitra ny tenina lokon'ny vavan'ity teny tonga nofo izay nandehandeha tety ambonin'ny tany ity. Jesosy dia manambara ny fisian'ny elo, toerana any ambanin'ny tany ihany izy io. Obolana toko 10:4 atao hoe lavaka lalina, lavaka lehibe izy io. Ao amin'ny Isaia hitanao tsara amin'ny toko 4:10-15. Losifera nazelany amin'ny aparavody lavaka. Ary ao amin'ny Isaia toko 4:10-15 tena manamafy izany. Ny fanambarana toko 5:1-2, fanambarana toko 20:1-3. Lavaka tsy tanonao. Misy afo tsy mety maty any, afo hafakely. Misy setroka midonaka be tahaka n'ireny lavoforo ireny. Misy fijaliana mandrakizay. Io afo dia arehitry ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny fahatezeran'Andriamanitra no mampirehitra n'io afo. Tezitr'Andriamanitra dia misy afo mirehitra, ary io mampirehitra ny afo ny elo. Misy kankana tsy mety maty ihany, izay anakitrakitra ny olona. Misy fitohanina sy fikotrohanify ihany. Ary io toerana io no toerana voavoatra ho an'ny diavoly sy ny anjeliny. Ao amin'ny Matthieu toko 5:20-7. Petera 2 toko 2:4. Joda 5:4. Toerana ho voatan'ny fanahin'ny olona izay niala tamin'ny vatabe ny mety maty. Dia ireo olona izay
nanara-pofatratra tamin'ny fafinaretana tahaka ilay mpanan-karena voalazo ao amin'ny liko atoko 150 ka tamin'ny faraky amin'ny 30. Miala amin'ny vataben'ny mpanota ny fanahany dia midina any amin'ny elo. Midina any amin'ny elo. Misy lalana mankany amin'ny elo. Manana vavahady ny faritry ny elo. Mateo 7:7-10 ka hatramin'ny 14. Lehibe ny vavahady mankany amin'ny elo, malalaka ny lalana mankany, be dia be ny mankany. Misy anjely izay nomeny Jesosy ny fanalahidin'ny elo sy ny lavaka tsy tanoloha, araka ny voasoratra fanambarana toko 7:1-2, toko 20:1-7, ny 4:14-15. Jesosy ny tompon'ny fanalahidy io toerana io. Manam-pahefana izy andefa olona any amin'ny elo. Manana an'izany fahefana zany izy. Mampitandrina antsika ny amin'ny fisian'ny elo Jesosy ao amin'ny Luka toko 12:10, ny 4:15. Aza matahotra izay mahay mamono ny tena izy. Fa rehefa afaka izany, tsy afaka manao mihoatra noho izay izy. Mamono vatana ihany ny vitany fa tsy afaka manao na inona amin'ny fanahy izy. Mba matahora izay manam-pahefana anarin'ny tena, anarin'ny fanahy any amin'ny elo. Ao Mateo toko 5:17 ka hatramin'ny 17. Hitanao ao fa ranomasonao akavanana no manafotoana anao. Izany hoe noho io filany masonao io, noho io zavatra atao io masonao io, mampiditra loto any amin'ny fananao, io no mamery anao any amin'ny elo. Tsara raha esorina eo, aleo anao tsy misy maso, mba very ny zavatra anankiray amin'ny vatanao iny, toy izay ny maizy anao rehetra no any amin'ny elo. Raha ny tananao kavanana, miasa amin'ny tananao, no mitondra anao any amin'ny fahaverezana sy tsy foinao, aleo tapahana ny tananao, toy izay no manana tany ny fahaverena amin'ny elo. Azontsika ve ny teny Jesosy teneny hoe tena zava-dratsy eny izany hoe vereny amin'ny elo zany. Ary izay mahatonga azy miteny ao Mateo 10:10-11. Inona moa no soa azon'ny olona na mazoto izao izy kanefa veriny ainy? Inona no meny olona ho takariny fanahany? Inona no takariny fanahany? Jesosy dia mahavony sy mahavery, manam-pahefana anareny amin'ny elo, manam-pahefana anao koa isakana anao tsy ho any amin'ny elo. Fanalahidy ny elo aza dia eny am-pelantanany. Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba ho akaton'Andriamanitra ny varavarana makany amin'ny elo, mba tsy ho azon'ny mpanota andehanana. Kanefa azony ona ve zany? Noho ny amin'ity taranaka maditra sy ty zanak'olombelona tsy mino an'Andriamanitra ity, efa nisakana ny olona tsy ho any amin'ny elo imbetsaka tamin'ny alalan'ny mpaminany izy. Nitondra hafatra nahoana moa no teo faty ianareo, nahoana moa nareo no teo very any amin'ny elo, miala amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa nareo no teo faty. Nga misy mihaino zany ry havana, sisy mihaino re miadevitra indray izy. Aiza koa raha angateny misy an'izany zara tsy mino mihitsy ara tsy efa masoko mety andraso fahita ianao saingy diso tara loatra. Aoriana ny fotoana ialany ainao, miady ainanao dia manomboka mahita zavatra ny akoatra ianao ary ho hitanao ny elo, saingy tsy afaka miverina intsony ianao. Raha izay ianao mba mino ihany fa misy toerana io ary tsy tian'Andriamanitra ho any ianao. Izany ange no anton'izao toriteny atao zao. Andriamanitra maniry anay toriteny aminao, anomenao fampitandremana mba tsy ho any amin'ny elo anao. Mba menara-takan'ireny sofera endry reny, misy zandarma ao aloha ao, dia mampitandrina izy raha orzalahy, misy zandarma ao aloha amboary tsara mipampena tomobilina. Fa ity olombelona ity migodana amin'ny lalana makany amin'ny elo, mandeha any amin'ny boaty, misotro, miloka, mamono olona,
tsy mieritreritra ny mandrakizay. Mivavaka mba homonjen'Andriamanitra ianao. Za dia mivavaka foana hoe tompo akatony ny varavarany elo, sokafo ny varavarany lanitra, asio tsilo ny lalana tsy afan'olona miazakazaka amin'iny lalana iny. Ary tsy mivavaka fotsiny fa manao zay ho afako, manao zay azoko atao, misakana olona tsy ho any amin'ny elo. Fahatelo, Jesosy manana ny fanalahidiny tramin'ny Davida. Manana ny fanalahidiny Davida. Eo amin'ny boky ny fanambarana toko fahatelo dia mahita tenitsika eo amin'ny andiny fafito favalo. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, izao no lazain'ilay masina, ilay marina, ilay manana ny fanalahidiny Davida, izay mamoaka tsy misy mahidy, izay manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiko varavarana mavo eo anatrenao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Ao amin'ny Isaia toko fa 2:20 dia miresaka ny amin'ilay hoe fanalahidiny tramin'ny Davida. Ary petrako eo atsoriny ny fanalahidiny tramin'ny Davida, dia amoa izy ka tsy isy arindrina, andrindrina izy ka tsy isy amoa. Miresaka momba ny Davida ny Baiboly. Davida dia ilay mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'ny fotoan'andro, lehilahy izay nofodian'Andriamanitra, nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka ny Israely, ho mpanapaka ny Israely, ho mpiandry ny Israely, mpitarika ny Israely. Jesosy Kristy koa dia nomena anarana hoe Davida, nomena anarana hoe solofiny Davida, araka toko sy andeniny Salamo 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 9:20, ary ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Jeremia toko 30, ny 9:9 ka hatramin'ny 1:10, ny 9:7. Ezekiela toko 4:30, ny 9:17 ka hatramin'ny 1:30. Ezekiela toko 7:30, ny 9:4 ka hatramin'ny 5:10. Hosea toko 7, ny 9:10. Ary ilay hoe solofiny Davida dia ao amin'ny fanambarana toko 5, ny 5. Lany ny fotoana ary tsy tafita zay tiana ho ampita raha maki an'ireo andinin'ireo, fa miangavy ianao mba vakio ireo. Jesosy Kristy natsoina hoe Davida, natsoina hoe liona avy amin'ny Joda, na ny fokony Joda avy amin'ny taranaky Davida, dia nolazaina koa hoe solofiny Davida. Tenaina ny tompo. Fanalahidiny tramin'ny Davida, fanalahidiny Davida. Jesosy ny teny, izao no lazain'ilay masina sy marina, le manana ny fanalahidiny Davida, mamoaka tsy misy mahidy, manidy ka tsy misy mamoa. Fanalahidy tena hafakely zany. Rehefa mamoa dia ianao ndray anidy, tsy hainao ny manidy, ary rehefa mamoa dia tsy hainao tsony ny manidy, mivoa miasa iza ny masakana. Inona ary ty fanalahidin'ny Davida ity? Ny fanalahidin'ny Davida dia fahefana feno izay nomeno azy mba anjakany teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro. Fanalahidiny Davida zay tamin'i Jesosy dia nanome azy fahefana feno, fanalahidiny asa fitarian'ondry, fanalahidiny asa fitariana ny olon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra,
fanalahidin'ny fifoazam-panahy, fanalahidin'ny fanjakam-pisorona, fanalahidin'ny fitondrana ny firenena masina ao an'Andriamanitra. Izany ny fanalahidin'i Davida. Fanalahidin'i Davida dia ny ositra izay sy voninahitra izay nomenan'i Jesosy. Mahery vaika izany ositra izany. Fanalahidy mamono varavarana izay tsy hain'olombelona vahana. Fanalahidy izay hafa kely. Nanotraniko zao mety nanotranonao mety isy olona afaka mamohana io. Fa ity fanalahidin'i Davida ity fanalahidy hafa. Dia raina ny Tompo. Ndeha hitodika kely isika ao amin'ny Salamo fa 7:20 dia miresaka ny amin'ny fanalahidin'ny fiarovana sy fanalahidin'ny faherezana, fanalahidin'ny fananganana, fanalahidin'ny fandresena. Dia raina ny Tompo. Zava-dehibe ty fanalahidin'i Davida ity. Teo am-pelatanan'i Jesosy izy io. Itodio kely ny tantaran'i Davida sy ny fombiazany. Davida dia olo maherin'Andriamanitra sy mpandresy mandrakariva tamin'ny ady. Ao amin'ny Hebreo 4:2-7:30. Andriamanitra nomba ny Davida. Nandresy hatrany izy. Ary tamin'ny fotoana iray izay nisiny ny tantara izay tena nahoniana ka nisy fahalavona, Andriamanitra nanangana azy indray. Fanalahidin'ny fananganana. Raha lavo ianao, mahay manangana anao Jesosy. Dia raina ny Tompo. Fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Matteo 4:9-17 ka hatramin'ny 7:10. Matteo 4:9-17 ka hatramin'ny 7:10. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Bar-Jona, fa tsy mba nofo aman-drano no naneo anao izany, fa ny raiko izay ny an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa fa ianao no Petera, ka eo ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny elo tsy haresy azy. Ary omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Na inona fiezinao ety ambonin'ny tany dia fiezina ny an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia voahana ny an-danitra. Jesosy nanome ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ho an'i Petera. Dia raina ny Tompo. Satria Jesosy ny tompon'izany fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Fanomezana lehibe ity fanomezana izay nomeny Jesosy an'i Petera ity. Io fanomezana an'i Petera ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra io no zava-miafy ny fombiazan'i Petera teo amin'ny fiainana ara-panahy sy teo amin'ny asa fanompony. Hitantsika ny tantaran'i Petera. Ny asa fanompony, ny songatana ny asa fanompony. Izy dia tena apôstôly mahery vaika, mpanorona fiangonana mahomby, mpitory-teny mahery, ary tonga mpandimby an'i Jesosy ka nahita vokatra. Ny asa fanompony Petera dia tena mahatalanjona mihitsy. Ny tandindona mahasitrana marary, tory-teny natao indray maka nampabebaka olona manarivona. Mitory-teny izy, milatsaka ny fanamasina ka mamangy ireo olona hitoriany teny. Nampidirana ponja fa ny ran'Andriamanitra ny anjely namoaka azy. Ary fakakana sesehena teo amin'ny fiainan'i Petera. Ary hitantsika ao amin'ny epistily izay nosoratany voalohany sy faharoa ny teniny
dia raina ny tompo. Mahafinaritra raha mba omeny Jesosy an'izany fanalita izany koa ianao. Rehefa mivavaka izy mba hitsangana ny maty, dia mitsangana ny maty. Mivavaka izy hiasana fanamasina, dia mirotsaka ny fanamasina. Izay angatahany rehetra tsisy ny lavon'Andriamanitra. Manana ny fanalahedy ny fantsakany lanitra i Petera. Dia raha Andriamanitra any amin'izany, Jesosy ny tompony io fanalahedy io, ka nomeny an'ity mpanompony ity. Mahery vaika mihitsy ny asa fanompony Petera. Deran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Fatatsika fa tamin'ny fotoan'andro fontetỳ an-tany Jesosy, dia nisy ireo atao hoe mpanoradalàna sy fariseo, mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany izy ireo, mpitariky olona tamin'ny fivavahana izy ireo, nipetraka teo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy izy ireo, ary izy ireo koa dia mba nanana ny fanalahidy araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 1:10. Tsy maintsy mamaky izany isika mba ho azonao tsara ny zavatra tianambara. Lioka 1:10, ny 2:15. Loza ho anareo pailalàna sy pailalàna, satria nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalàna. Ianareo tsy miditra, fa izay te hiditra dia nosakana anareo. Ireto mpanoradalàna ireto ilay mpitarika olona ho amin'ny fivavahana tamin'izany, mpitondra fivavahana tamin'izany, izay nipetraka teo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy araka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20, manao hoe Matthieu 7:20, ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany, ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany izay rehetra didiny ataonareo dia tandremo, ka ataovy aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao, fa mame entana sady mavesatra ary sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanana anankiray aza. Eo amin'ny 2:17, fa loza ho anareo mpanoradalàna sy fariseo petsara velatsy, arindrinareo ny lon'ny olona ny fanjakany lanitra. Ianareo tsy miditra, fa izay miditra tsy avelanareo hiditra. Mpanoradalàna dia nandrindra ny varavarany fanjakan'Andriamanitra teo amin'ny olona. Manana ny fanalahidin'ny fahalalàna, hay ny lalàn'ny Mosesy, hay ny didin'Andriamanitra, fantany fahamarinana, fantany fa ny Mosesy nitaonan'ny olona ino amin'i Jesosy, fa tsy nambarany ny olona ny marina, apapahany ihany nambarany, tsy tena toriany feno ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, jamba mpitarika jamba ireo. Aleo izy ho any akady sy ny olona tarihany. Izany no voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20, ary ao amin'ny Lioka 2:12 dia mila mitandrina ny olona isika mba tsy ho azo ny fiatsaram-belatsy ny fariseo. Mpitory teny tsy tena mitory ny tenin'Andriamanitra feno, afenina ny olona. Mba fantatrao moa tany aloha tany dia tsy azo nyvakiana ny Baiboly. Ngamba mety misy hevitra ara-panahy misy mahatsara azy, satria nanela sa miritona sotomina, nefa ny marina tokony fantatry ny olona. Ry mpitory teny, aseho ny marina, torio ny marina, ambarao ny marina rehetra, dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Tsy anaka ny fariseo petsara velatsy izay mena ny fanalahidi ny fahalalàna fa tsy nizaraina tamin'ny olona izany. Angamba tsy tia iaina amin'ilay izy ianao, za miaina amin'izao zavatra zao, raha kitikitika momba ny tia ahako, za ane tsy miaina amin'io, alofa reto ampapahany reny misy ny fahalemeko. Petepeny mpitory teny,
tsy samy tory ny famasinana, tsy samy tory ny fisotro toka, ty misotro toka tsy samy tory ny fijangajangana mba hisarany olona amin'ny falitony ny favetavetana sy ny fisolosolombady. Izy ko ngama mampirafy dimy eniny. Jamba mpitarika jamba. Fariseo dia nanana fanarihidiny fanjakany lanitra saingy narindry ny varavarana. Izy tsy miditra zay te hiditra tsy avela miditra. Fa tsy mba tahaka izany Jesosy. Manana ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra izy. Sokafa ny varavarana. Lazainy amintsika ny marina. Ampianariny antsika ny fomba fidirana. Misesehitra amin'ny vavadetinareo. Midira ao amin'ny vavadetinareo. Makanesa amin'ilay lalana entinareo. Fa izany lalana makany amin'ny fiainana na dia vitsy aza ny mahita azy. Reny olona mandridrina ny varavarana fanjakan'Andriamanitra reny dia mifidifidy lohevitra ho toriana fa tsy nitory feniny Baiboly. Misy zara mitory ianao ty ahoana ny kitikitianao zany zavatra rehetrarehetra zany kitianao no sikidy kitianao ny Baiboly zany tsy maintsy toriko zany. Dia raha Andriamanitra mivavaka isika mba ho tonga mpitory ny tenin'Andriamanitra marina avokoa ny mpitory teny rehetra, tonga mpitarika tsara avokoa, ary angatahako mihitsy ny kristianina rehetra mba hivavaka ho an'ny mpitory teny, mba hanana an'ilay fanalahidiny fifohazam-panany tsiraray avy. Dia raina ny tompo. Halleluja. Ho tena mpitily tahaka ny Ezekela tamin'ny fotoana. Mahita loza ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy, ny loza ny elo miandro ny olona aoriana ny fahafatesana raha tsy mibebaka, dia hitsoka ny trompetra ary hitory teny ka amin'ny fampitandremana. I Petera dia apôstôly nazo ny fanalahidy io, nitondra fifohazam-panahy izy, nitory teny fibebany izy, nitarika olona iverina amin'Andriamanitra izy. Halleluja. Paoly ny teny fa Petera dia andro tamin'ny fiangonana tao Jerosalema. Petera ny teny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:17 Andriamanitra ozy ny fidy ahy teo aminareo, avy amin'ny vavako no andrenesan'ny olona ny tenin'Andriamanitra aminjena azy. Fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy ny tompo. Fadimy, fanalahidin'ny fitsarana, fanalahidin'ny fitsarana lanitra. Ao amin'ny Jaona 5:7-20 nomena ny fahefana itsara. Timoty 2:4 Kristy no mpitsara. Timoty 2:4 tompo tsara marina. Jesosy dia mpitsara marina, tompony teny farany eo anivon'ny fitsarany lanitra izy. Miresaka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe seza fitsarany Kristy, Romanina 4:10 ary Kortianina 2:15 seza fitsarany Kristy. Ndeo vakitsika reo. Romanina 4:10 fa samy iseho eo anolony seza fitsarany Kristy isika rehetra. Seza fitsarany Kristy. Kortianina 2:10 fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho miarihary eo amin'ny seza fitsarany Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra natao tao amin'ny tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Matteo 3:1-7 Jesosy Kristy aniraka ny anjeliny. Aniraka ny anjeliny izy anao fampekena
Jereo tsara ety andiny soratra masina ity 7:10 ny andiny 2:2. Ny zanak'olona Jesosy io aniraka ny anjeliny ary reny anangona sy amoaka ao amin'ny fanjakana ny zavatra mantafotoana rehetra mba amin'izay manao elika dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetrafo izy any no isy fitomaniana sy fikotroanify. Mampatahotra izany. Efa azo atao tsara ny mandositra izany. Fanambarana 2:1-10 izy no anokatra boky amin'ny andro farany ary ny olona dia ho tsaraina arak'izay voasoratra ao anatin'ny boky. Misy ny boky ny fiainana izay an' Jesosy, ny listr'ireo olona izay tena any Kristy, izay tena nanokana ny fiainan'Andriamanitra. Fa raha misy tsy hita voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana dia atsipy any amin'ny afo, any amin'ny fahaverezana. Hitanao zany raha mamaky ny boky ny Apokalipsy 2:10-12 anao. Ny fanambarana 5:1 ka hatramin'ny 7:4 dia miresaka ny amin'ilay boky izay nasiana tombokase mihidy dia nitadiavina ny olona hanokatra ny boky. Boky inona moa io? Boky ny fitsarana io. Jesosy rery no nandray ny boky ary afaka nanokatra ny boky izay atao hoe liona avy amin'ny fokony ny Joda. Tsy zanak'ondry malemy fanahy intsony izy amin'izay fa mipetraka amin'ny fitsarana tahaka ny liona, mitsara marina ary anipy ireo tsy nanaiky ny sorona nataony, ny asa famonjena nataony ka andefany reny any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Mitandremany amin'izany. Ary ao Mateo 2:4-7, Mateo 2:1-3 ka hatramin'ny 9. Jesosy dia itsara ny firenena ary ny ondriny ataony eo akavanany fa ny osy eo akavia. Hitanao zany. Ary iantso ny mpanompony dia anao ampamoaka hoe inona ny nataonao tamin'ilay asa nampandraketiko anao, tamin'ilay talenta nameko anao, inona ny nataonao tamin'ny volako, dia anao ampamoaka izy. Ka ny mpanompo tsara rehetra dia azo deraka ho tenenao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa ny mpanompo ratsy kosa dia ho atsipy any amin'ny elo. Jesosy manana fanalahidy ny fitsarana. Izy ny tompon'ny teny farany. Izay fitsaran'olombelona ihany. Ny olombelona mety tsy mahay mitsara. Fa Andriamanitra mitsara hatramin'ny fikasany fo, ny alaliny fo, ny feritreretana, ny zavatra natao tamin'ny miafina. Tsy misy miafina izany. Voasoratra avokoa ireny. Ao Mateo 7:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko. Jesosy mihitsy eo amin'ny teny, tsy nanao sary izy. Tsy izay rehetra manao amiko tompoko niditra amin'ny fanjakany lanitra. Fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay, tsy efa namoaka devoly tamin'ny anaranao va izay, tsy efa nanoasa mahagaga tamin'ny anaranao va izay. Ary te ambarako amin'ny marimarina. Jesosy no miteny, tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanamelika. Ao amin'ny Luka 7:10 dia resaka anankiray indray ka nanao ny tenany ho tompotrano Jesosy izay miandro eo ambaravarana. Luka 7:10. Misy ese hiditra amin'ny varavarana eto ianareo, fa hoy izao aminareo, maro ny tady hiditra fa tsy afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidiny varavarana ary ianareo mijanona ho alatrano, mandondona ny varavarana ka manao tompoko, voaizay, dia amaly ka anao aminareo hoe tsy fantatro navitaizanareo. Ary amin'izay ianareo dia na hoe mihinana sy misotro teo anatrenao zay ary nampianatra teny an-dalambe nainao. Fa izy teny, Jesosy ny teny, lazaiko aminareo, tsy fantatro navitaiza ianareo. Mela amiko ianareo rehetra mpanao meloka. 7:20. Ano isy fitomaniana sy fikotroanify. Raha mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa voaroka ny velany. Mampalahelo zany. Tsy ho zany any ianao ho
hoy amin'ny teny aminao tsy ho zany eny ianao. Mivavaka mba tsy katona aminao eny varavaran'ny lanitra. Satria anitsy ny fiainanao ianao. Manoloana n'izao afatra entinao izao. Fanalahidy anankiray dia ny fanalahidy ny famonjena. Fanalahidy ny famonjena. Misaotra ny tompontsika fa manana fanalahidy maro izy. Fanalahidy ny famonjena ao amin'ny Jaona toko 10:7. Izao nambaran'i Jesosy amin'io teny io. Dia raina ny tompo. Halleluja. Ny 7. Zao no vavahady. Zao no vavahady. Zao no manana ny fanalahidy ny vavahady. Mamotsy misy marindrina. Raha izao no idiran'ny olona dia hovonjena izy. Ry havako, Jesosy no vavahady ny famonjena anao. Izy no mpamonjy. Izy no tompon'ny famonjena. Izy no loharan'ny famonjena. Ao aminy anovozanao famonjena. Izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Jaona 2:9. Asan'ny apôstôly 2:4-12. Tsy misy anarana hafa menan'ny olona ety ambonin'ny tany, ambany masoandro, azon'ny famonjena rehefa tsoiny afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Ny famonjena ao amin'i Jesosy. Ny fanafana ny fahotana ao amin'i Jesosy. Ny fanavozana ny fiainana ao amin'i Jesosy. Ny fanamarinana ny fiainana ao amin'i Jesosy. Ny fanamasinana ny fiainana ao amin'i Jesosy. Ny fataterahantsika ao amin'i Jesosy. Ny atonga antsika ho mendrika andovan'ny lanitra ao amin'i Jesosy. Halleluja. Dia raina ny tompo. Ao amin'ny Luka 7 ary amin'ny Luka 7:10 tonga zanak'olona hitady tsy maintsy nivery. Ary amin'ny Romanina 10 zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo ny vonjena. Ary amin'ny Asan'ny apôstôly 2 dia ireo ao fa zay miantso ny anaran'ny tompo ny vonjena. Ankehitriny misokatra io vavahady mpamonjena io. Dia raina ny tompo. Miantso mafy ny fanahy masina. Zay rehetra mety teo vonjena manatona. Indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fakasitrahana. Mba renova izany feo zany. Mampiseho ny faripony Andriamanitra, mitona ny mpanota-mba hibebaka. Andriamanitra mandefitra, tsy mahela ny teny fikasany, ny amin'ny fiheviany, anangona n'olom-boafidiny any aminy, ohatra ny hoe maharitrela, manana tanjona, tsy mahela ny teny fikasany, arak'izay ataony sasany ho fahelany izy. Efa ela nandrenesana fa isy ny farany ho avy ny fatapera zao toza ho avy Jesosy fa nahoana ny mbola tsy misy zany, tsy misy zany, angamba ho sasany. Tsy ho izao, maro-po amintsika rehetra izy. Tsy izy tia noverina dia iray aza, fa tia no tonga amin'ny fibebahana ianao. Dia raha Andriamanitra amin'ny fahatsarany, amin'ny fandeferany, halleluja, mandalo nefa ny fisokafan'io varavaran'ny famonjena io. Misokatra io mandra-pahafatinao. Fa tsy isy famonjena intsony ao aorianany fasana, ao aorianany fahafatesanao. Tsy misokatra ho anao intsony ny varavaran'ny famonjena. Fitsarana ny miandry anao raha vao tapitra dianao ity. Takina ny andrenan'olo ho fatin'Andriamanitra. Rehefa afaka izany dia fitsarana. Fa atreto aloha mandra-patapitra ny fofinainao dia misokatra io varavaran'ny famonjena io. Kanefa move fantatrao ny ora zay afatesanao. Tsisy malala ny andro zay ialantsika eto ambonin'ny tany. Azaho ianao anao taka le jola anankiray zay nahazo famonjena ny antona teo ambony azo fijaliana niaraka tamin'izao. Efa mbava hoana mihitsy araka ty va hivavaka va miteny hoe atsoy paster, atsoy mopera, atsoy. Nefa mety diso ny kajikajinao. Diny zao amin'ny teny io ity misokatra ny varavaram-pamonjena. Ny mpamonjy mitady fihavanana aminao. Tapao ny hevitra. Ampisainy andro lazy, mitody, miverena amin'Andriamanitra, dia ny tsy mbola maty ianao. Halleluja! Misy tantarana mpivady Félix Drosila vadiny, nitoriny Paoly, ny fitsarana ho avy, ny famarinana, ny fahononana, ny raiky tahotra, ary teo izy dia niteny hoe mandana aloha hoe
mandana aloha mbola tsy fotoana zao ry Paul Mose Paul mbola tsy fotoana zao hoe za koa ny manatena mba homenao vola tsy nahita itsonana eo andininy hoe tamin'ny andro tateoriana Félix sy Drusilla vadiny dia nibebaka ka nanolotra ny fonoan'Andriamanitra. Matahotra raha manitsy tadiny ao anoloany antson'Andriamanitra ianao io azafady madama ianao zay mianao ankehitriny ianao ramatoa ianao mamany ranona sy ranona ianao renim-pianakaviana io mandre zao toteniko zao ianao io ramose zay miainao zao toroteniko zao nga miteny hoe okaloha ka miodika vanana mafy zany toroteny zany anio ny andro famonjeny mitody mibebadeny mbola tsy lasany amin'ny ela mihavana amin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Azo am'ireny ampitsoanao fa nivoaka ny aza tsy fantatrao mandalo reny famonjeny zany mahatonga anay manipy ny arato ny famonjena amin'ny alalan'ny toroteny amin'ny onjapeo amin'ny ianao manjery toy izao atsipinay ny famonjena ianao lay lasany amin'ny onjany zao tontolo zao atopatopany onja madifa iletika any amin'ny fahaverezana ianao riavako mitody amin'Andriamanitra mibeba manokatra ny varavara mpamonjena anao ny tompo araroto ny fotoana zay manantonao i Jesosy tsy mba isolaviko mihitsy mavonjy hatramin'ny farany zay mananton'Andriamanitra amin'ny alalany izy ary io varavara mpamonjena io dia nosokafany tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny asa fanompony Barnabasy sy Paoly dia nisy varavara-pinoana nosokafana tany amin'ny tany rehetra zay nalena izy ireo io le fanalahidy io no nanokatra n'ilay varavara-pinoana io no nanome finoana io fanalahidy mitondra famonjena io no nanokatra ny varavara ny fony Lydia ka raha nitoroteny Paul dia ny tompo nanokatra ny fony niny teny zay notoriany mpanompon'Andriamanitra io fanalahidy io no nanokatra ny varavara ny fambiazana tany amin'ny asa sarotra zay nataony Paul raha nitoroteny tany amin'ny Jetlisy ary zay nytiany Paul manao hoe mivavao anay mba isy varavarana misokatra ilazana iny teny. Halleluja. Mila mivavaka isika mba isokafany varavarany fon'olona maro andreny afatry ny famonjena amin'izay dia tanteraka ny teny hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Ela izay nanjakany devoly tamin'ity firenentsika ity mahonena mampitomany fa ankehitriny mivavaka mangataka amin'Andriamanitra mba hanikafan'Andriamanitra ny fonao ho amin'ny fibebana andray an'i Kristy. Halleluja. Andriamanitra ny amangainao mba tsy ho zanaky ny elo ianao fa ho zanaky ny lanitra tsy ho zanaky ny devoly andovan'ny elo ianao fa ho zanaky Andriamanitra raha mino ny teny ianao ka mibebaka sy manolotra ny fonao an' Jesosy ho vonjen'Andriamanitra ianao. Jesosy manana ny fanalidiny famonjena afaka mivavaka anao vonjeo a Jesosy io vonjeo teo vonjeo teo afaka miota teo afaka mierinota teo afaka mitana ny devoly teo afaka am'ireny teo anao aho teo nolotra ny fiainako anao aho ry tompo sy Andriamanitra. Halleluja. Iasa ny tompo iserin'Andriamanitra amangenao. Jesosy manana ny fanalahidiny fiainana be dia be fanalahidiny zavatra rehetra satria tompony zavatra rehetra izy. Asan'ny apôstôly toko 10:30 Romanina toko 1:30 Kolosiana toko 1:9 Hebreo toko 1:10. Misy ny fiainana be dia be ao anatin'izany ny fitahiana maro samihafa ao anatin'izany ny fanasitranana anao ao anatin'izany ny fanambinana anao ao am' Jesosy ny zavatra rehetra izy ny tompony zao rehetra izao. Ao amin'ny Deutéronome toko 7:1-2 dia misy teny manao hoe trano fitehirizan-tsoa ovan'i Jehova ho anao ny trano fitehirizan-tsoa. Halleluja. Any an-danitra io trano fitehirizan-tsoa io dia raha ho Andriamanitra misy zava-tsoa no manana Andriamanitra ho anao
Ary zao ny teny manao hoe ny 110 ary ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa atsoina amin'ny anaran'i Jehova ianao dia taotranao izy, ary ataon'i Jehova maro ny fanananao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay ninianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Ovan'i Jehova ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy fitahiny ny asa ny tananao rehetra, ary ampisamotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy samotra. Dia ataon'i Jehova ho lohany ianao fa tsy eo ramony, ary ho ambony hatrany ianao fa tsy eo ambany. Raha mihaino ny didin'i Jehova Andriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina anatanteraka an'izany. Fanamby apetraka Andriamanitra eo, ilay tompony lanitra sy ny tany, miteny fa raha mihaino ny teny ka makatoa azy, dia misokafan'Andriamanitra ny trano ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, ampidiny ny fitahiny. Ary efa mitanao Andriamanitra, aomby ianao, ety io ataonao io, ety io fandrarana ataonao io, hiala ny rofy, hiala ny aretina, hiala ny tsy fambiazana, aomby ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tsy any amin'ny ombiasy ny fitahiny, ao amin'Andriamanitra ny fitahiny. Andriamanitra no afaka ny tanao ka mampidina ny andony lanitra sy ny tsiro ny tany aminao raha makatoa azy ianao. Dia raha Andriamanitra Malakia 3:10 misy tena hoe ovan'i Jehova ny varavarakelin'ny lanitra, andatsahan'ny fitahina ka tsy ombony toerana sina azy. Ao an-danitra ao zany dia misy stokina fitahina be dia be. Za tsy miteny hoe grossiste Andriamanitra, tsy miteny amin'izany satria tsy amidy ny fanomezana. Omeno manampona an'izay mino sy makatoa. Tondroy maso aho, arao ny ten'Andriamanitra, tsapao izao toetra raha makatoa ny teny ianao ka tsy mahazo fanambinana ianao. Mba tenenao hoe fa za manome toky ianao, raha mino anao ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny asarobidiny. Jesosy manana ny fanalahidiny, ny trano ny fitahina, ny trano ny fanambinana, ny trano ny fambiazana, trano ny fahalalana. Sokafany zany, hovano anao zany, ho ahidiny aminao zany, ary tsy misy arindrina izany aminao. Rehefa Andriamanitra miteny aminao hoe ho tahiny ianao dia ho tahiny ianao. Halleluja. Dia raha Andriamanitra eo bolana 9:1 ampandovako arena izay rehetra tia. Ao amin'io Jona 10:7 io izay izao raha izany dirany olona dia hovonjena izy. Sady hazo hanina, iditra sy voaka, fahafana izany, fahalalana izany. Tsy toy ny ao amin'ny fonja ianao, tsy ho voageja manodidina intsony ianao. Iditra sy voaka. Halleluja. Hazo hanina, tsy ho diso hanina ny vavanao. Tompony zavatra rehetra Jesosy, manan-karena omena izay rehetra miantso azy izy. Tsy miaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana sy fanambinana izy. Tahaka ny anambinana ny fananao, ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Dia raha Andriamanitra, eto amin'ity izao tontolo izao ity dia misy zavatra toy izao amin'ny fiainana. Ny trano rehetra dia misy varavarana sy lakile avokoa. Ny fiara rehetra dia misy lakile avokoa. Eny na ny telefoninao aza dia misy lakile avokoa. Ny ordinaturanao aza dia misy lakile avokoa. Ny zavatra rehetra misy lakile avokoa. Ary tsy manana ny lakile io ianao, miala maina ianao. Miala maina ianao. Jesosy tompony fanalahidy, afaka mamoa ny varavarana mihidy eo anoloanao, afaka mamoa ny lalana mihidy eo anoloanao.
afaka mamoa ireny zavatra tsy hainao vana ireny. Jesosy manana ny falalahidiny zavatra rehetra. Dia raha ho Andriamanitra, oh halleluja, be dia be ny varavarana midy eo anoloanao e. Mba te hiditra amin'ity aho ianao, tadiasana fa tsy mety mikatona, lalana mikatona, sokona nanano bato tapadalaka leno, tsy hitanao intsony zay atao, tsy hitanao zay le. Misy ohatrany mangejanao manodidina izany. Ny ataon'ny devoly fahavaloko io, ny ataon'ny olona ampiasain'ny devoly, ohatrany bloquenao amin'ny zavatra rehetra. Ny fahavaloko anie mba manana ny fanalahidiny, izay mikendry foana ny engejanao sy ampiditranao anatin'ny fonjany fitomanina, ny fonjany fahaverezan-kevitra, fonjany aretina, fonjany tahotra, fonjany teboteby, fonja mampahonena izay ataon'ny devoly, fatorany gejainy diny ao anatin'ny fonja. Ankehitriny manontany tena hoe iza no nafaka amin'ity, anatin'ny lavaka lalina mangetsikoetsika mihitsy aho zao, tena ao anatin'ny tosa lalina mihitsy aho zao, ao anatin'ny tena adi-tsaina be mihitsy aho zao, ny lozany vadiko aho, tsy tia ihany vady aman-janako, tena mijaly velona mihitsy aho, hita ny tahiriko, tsy isy fanantenana intsony ho aho, aiza ny isiky ny fiainako, kifa ianao, riavako, Jesosy manana fanalahidiny. Afaka manokatra ny lalana ho anao, afaka manamboatra lalana ho anao, afaka mamono varavarana mihidy eo anoloanao zay tsy mampandroso ny fiainanao. Jesosy Andriamanitra mahery, manana ny fanalahidy maro. Halleluja. Dia raha Andriamanitra, dia raha Andriamanitra, halleluja. Mankalaza ny tompo isika. Eto am-pamaranana dia ty teny aminao hoe isorako anie ny tompo izay nitarika anambara ny momba azy teto anivontsika teto, ary dia nambarako taminareo ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra, ny zava-miafina lehibe eo amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra mahery izy tompony fanalahidy ny zavatra maro, manana lalana anasoavana anao ny tompo, manana varavarana mivoha azo mivahana eo anoloanao ny tompo. Miasa izy tsy misy mahasakana, afaka mandroso eo anoloanao izy ka napatapaka ny hidy rehetra, afaka mandroso eo anoloanao izy ka ndresy tosika ny blocage ataony fahavalo. Vela sy miasa Jesosy. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, satria izy tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, mpanao lalana, mpanalalana. Halleluja, halleluja. Jesosy Kristy ny tompo ny fiadanana, manana ny fanalahidiny. Teo amin'ny tantara hitanao izy ny nafaka ny zanak'Israely teo ampelantanan'ny Farao, ary nampandeha azy ireo tany maina teo anoloan'ny ranomasimbe. Zany Jesosy zany. Izy aneno nanidy ny vavan'ny liona tsy anaikitra ny Daniela tao andavaka, ny deny ny vavan'ny liona tsy misokatra mihitsy, tsy misokatra mihitsy, mandra-pivoaka ny Daniela tao andavaka ny liona. Mbola izy ihany koa no nandidy an'ilay hazan-drano ny telon'ny Jona tao anaty kibo, nanokatra ny vavan'ilay hazan-drano dia ny telon'ny Jona. Fa rehefa nibebaka tao anatin'ilay hazan-drano Jona, dia nisokafan'Andriamanitra indray ny vavan'ilay Jona. Mahavony Jesosy. Izy nanafaka ny Petera tao anatin'ny fonja, Asin'ny Apôstôly toko 5:7-10, 7-20, toko 12. Izy nanafaka ny Paoly sy Silasy tao amin'ny fonja, Asin'ny Apôstôly toko 2:7, 7-20. Sary ihany zany ampaherezana anao, manana fanalahidy Jesosy. Anafaka anao amin'ny fonjan'ny fahoriana, anafaka anao amin'ny fonjan'ny aretina,
anafaka anao amin'ny fonjantsivosiny, anafaka anao amin'ny gadanota, mahery mpanafaka, manana ny fanalahidy izy. Haleluya! Ankehitriny mitonanao aho, hino an' Jesosy, tadiavo izy, tadiavo izy. Ataovy zay isakazanana aminy, engavio izy hiasa ho anao, miarah miasa aminy. Haleluya! Miarah mandeha aminy. Jesosy Andriamanitra mahery, izy irery ihany oka otompoinao, sy ekenao Andriamanitra ekinanao amin'ny andrehetra iainanao, na mirefotra zany varatra matokian'Andriamanitra. Haleluya! Io fanalahidy io ny tao amin'ny Elia, ka natongasiny teny manao hoe oka tsisy ranon'orana ilatsaka amin'ny tany raha tsy araka ny teniko ihany. Tsy nandatsaka ranon'orana. Mekonao ny fanalahidy, hoy Jesosy tamin'ny Petera, ninina fezinao eto an-tany dia ho fezina ny an-danitra. Derao ny tompo. Haleluya! Jesosy ny fanalahidy. Raha tsy misy azy tsika tsy mahay manao ninina. Jesosy ny fanalahidy. Hoy ao aminao hoe, ampy Jesosy, ampy izy. Na inona miseho, ampy Jesosy. Aza kivy ianao, ninina miseho, ampy Jesosy. Aza manay ianao, na inina miseho, ampy Jesosy. Aza matahotra ianao, na inina miseho, ampy Jesosy. Aza mitomany ianao, na inina miseho, ampy Jesosy. Mino fotsiny ihany. Haleluya! Deraina ny tompo. Hitanao ny voninahiny, mikina amin'ny fiainanao, mitenena isanandro, manoloana ny olana, manoloana ny zavatra miseho rehetrarehetra. Zao hoe ampia Jesosy amin'ny eleko, ampia Jesosy, ampia Jesosy, ampia izy. Manana ny fanalahidy ny tompoko, izy ny fanatenako, izy ny zavatra rehetra amiko, sambatra miaraka aminy. Derao ny tompo manaova. Haleluya, haleluya! Jesosy manana ny fanalahidy. Asa merikerika amin'ny akaviana, amin'ny akavanana, mijery an' Jesosy tompony finoantsika, ary izy no anefa izany. Iaraka tsangana isika hivavaka. Tiako, ino an'io herin'Andriamanitra io ianao? Sokafo ny lalako tompo, sokafo ny foko tompo, sokafo ny varavaram-pitahiana. Tahio aho, ambino aho, sokafo ho an'ny lanitra, akatony eo anatrehako ny asaratsy ny devoly. Lavaka ataony rehetrarehetra tapeny daholo, tapeny reny, lavaka ataony devoly fahavalo reny. Samy mivavaka, sa asandrato ny tananao, mivava, miantsoantso. Jesosy ao ianao ny fanatenako, ianao ny hery ekinako. Haleluya! Mideranao aho tompo, misotranao aho noho ny amin'ny teninao zay nampitondrainao, ariarinao ankehitriny, fa ianao ny tompony fanalahidy ny zavatra rehetra, ary eo aminao ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra, fanalahidy ny elo, fanalahidy ny fahafatesana, fanalahidy ny fiainana be dia be. Manana fanalahidy maro ianao. Jereo ny olona zay nandre ny teninao, na ina toerana misy azy, na ina toerana misy azy. Za mifona aminao anisabatany olona, mamrafo amin'ny tsiraray avy, mamela ny heliny, ainjiry ny tananao, miasay ao aminy, afao amin'ny fonja ny devoly izy. Eto ao amin'ny fahafana io, sitrano raha marary, ampio reo sahira, raha vao ny asaratsy ny devoly rehetra, tondra fanantenana ho an'ny reraka sy ny kiny, velombelominy olona, afao ny ampaoriana tompo, mangataka aminao mihitsy aho, iseho ny herinao ny tondra fahafana famonjeny, porofy amin'ny olona fa vela sy miasa anao, tsy miovy anao malinio ary mandrakizay. Iriko zay rehetra nandre ny teninao, tsy diso fitahim-be avy aminao. Ianao ny malala zay atao aminy, misao azy, misotra tompo, ny anaran'i Jesosy anaovako izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra no zany tenin'Andriamanitra feno faherezana. Haleluya! Misaotra ny tompontsika ariavana fa Andriamanitra tia antsika, tianao io Andriamanitra, ary
manana lakile be dehibe Jesosy eo amin'ny fiainana, na inona zavatra midy eo amin'ny fiainanao ivo zany iva daholo ny fataona rehetra dia raintsika Jesosy. Dia izay ny fandarantsika teto androany ry havana, isaorantsika Andriamanitra mino zay fa hitondra zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika rehetra ity fandaharana izay natao teto androany ity. Teran'Andriamantsika vonahitra ny ho azy rehetra amin'ny zavatra rehetra. Dia mame fotoanano indray amin'ny manaraka toy izao dia mbola hoeto atrantsika anompo an'Andriamanitra. Vonahitra ho an'i Jesosy ho tain'Andriamantsika tsiraray avy. Ny larana tarby fandraisana moa dia 033 14 761 68 ary ny 033 12 878 94. Dia raina ny tompo, mandra-peona tompoko. Alleluia. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy